izay ny amin'ny vaovao fa mbola ambany dia ambany ny tany fampidiran-kevitra eto Madagasikara. Mba ho fanatsarana izany fampidiran-kevitra izany dia misy ny fikaonan-doha manokana izay tontosaina etsy amin'ny hôtel Carlton etsy Anosy. Ho antsika eto Madagasikara dia tsy mihoatra ny 1,100 ny tany fampidiran-kevitra. Tsy ny eto Madagasikara ihany no ambany izay taizay fa any amin'ny firenena hafa etsy amin'ny faritra Afrika ihany koa. Nanomboka androany teny amin'ny trano fandraisam-bahiny Carlton Anosy ary aharitra efarana ny fikaonan-doha karakarain'ny departemanta misahana ny resaka toe-karena sy sosialy ny firenena mikambana miaraka amin'ny African Tax Administration na ATAF izay fikambanana ireo foibe fitantanan-ketra eto Afrika. Anisan'ny mitondran'ny teleteknika izay solontenan'ny tele-jeneraly ny foibe mpitantanana ny etra eto amintsika fanamariana manokana ny mikasika ny prix de transfert. Misy ny fizarana traikefa eo amin'ireo firenena Afrikana mandray anjara amin'ity fikaonan-doha ity ka anisan'ny zaran'ny traikefa i Kenya, Namibia ary Tanzania.